Kory aby, salama miaraka aminao a, vidéo fa 5 ambin'ny folo amin'ny vidéo mahakasika ny Sincere System. Lasa antsika nao login avy hatrany a. Raha ohatra ka mahaliana anao zay Sincere System zay a, dia misy roy ampiarahako amin'ity vidéo ty a, mitondra anao zay roy zay a maka amin'ity page ty, de araha ty vidéo ty a, décocher zany ilay volume mba hiakatra, dia araha io vidéo io a. Rehefa manaraka an'ilay vidéo anao a, dia misy manazava anao ilay hoe mahakasika an'ilay Sincere System amin'ny ankapobeny izy. Dia aorianan'izay a, rehefa cliquenao le bouton anankiroa ety a, na ny ray amin'ireo a, dia mitondra anao amin'ny page anankiray a faharoa ohatr'izao. Inona no dinga nataonao manaraka mamboatra an'ilay compte a? Raha vidéo ty manoro anao ilay fomba fanamboarana compte a, dia cliquena avy hatrany eto raha namboatra an'ilay compte ianao a, dia tonga amin'ny page anankiray a ohatr'izao. Dia fenoina tsara ny fanampina anarana, dia ny anarana, ary ny pseudo a, dia ny mot de passe a, dia averina fanindroany ato le mot de passe a, dia ny adresse email tena izy, email tena mandeha zany, ary misafidy ny numéro ny firenena na ny code pays, dia antsika Madagasikara, manaraka BD izy io, tsindrinao fotsiny touche M, dia tonga eto ianao, tsindrina le Madagasikara, dia tonga dia numéro 34 na 32 na 33, iny no ampidirinao ao mba raha-pahatonga amin'ny farany. Vita zay a, dia ty avelanao ao a numéro ny sponsor, io ny identification zany a, dia misafidy a ilay firenena atondray ianao a, Madagasikara, ohatran'ny mahazatra teo a, fa tsy maintsy midina ianao manaraka ilay ABD zany, IJKLM, io Madagasikara, dia cochena avela amin'izao ty cochage voalohany ty a, dia cochena ilay faharoa hoe 18 taona no miakatra ianao. Tsy afaka manao investissement raha tsy resaka 18 taona no miakatra zany. Cliquena avy hatrany ilay hoe sign up a aorianan'izay a, dia jereva any amin'ny mail nanaovanao ny inscription iny a, fa sokafy iny efa misy lien a hiactivenao ny comptenao. Dia aorianan'izay ianao a afaka manao login avy hatrany a, miverina eto amin'ny page fanaovana login ohatr'izao a, dia ampidirina ny pseudo a sy ny mot de passe a, dia cliquena amin'izay ilay hoe enter compte. Dia na efa naaktiveko ilay bot 2FA, dia hitantsika eo a 56 56 04 56, miovaova io code io, dia cliquena avy hatrany ilay hoe enter compte, dia tonga ato anatin'ny back office ohatr'izao ianao. Isa-maraina manomboka ny talata ka hatramin'ny sabotsy maraina, dia noho ny décalage horaire zany, dia mahazo gain foana ianao, zany hoe 5 jours sur 7 ilay izy. Latsinainy ka hatramin'ny zoma zareo manao an'ilay trade a, ary zay no azahoanao an'ilay gain, fa noho ny décalage horaire dia lasa ohatran'ny somary tara kely izy aty amin'ny firenentsika, dia lasa talata maraina zany ianao vao mahazo gain ka hatramin'ny sabotsy maraina. Dia voateo a nisy gain vao azo teo a 0,77%, tsika omaly a 1,37%, taolohan'izay a 0,24%, da miaka midina ohatr'izao zany ilay fandehan'ilay trade ao anatiny. Fa ny mampiavaka be ny Sincere System dia ianao tsisy asa ataonao a, mampiditra vola ianao a, dia rehefa mampiditra vola ianao a, dia mampiasa an'ilay S-wallet tily izy amin'ny faharoa amin'ny onglet amin'ny ilany ankavia ety a, dia ohatr'izao ny endriny. Dia rehefa ohatra ka mampiditra vola ianao zany a, dia tonga dia ty a adresy aty no alaivo a, alefao amin'ny olona, amin'izay olona hividiananao an'ilay vola ampidirinao anaovanao ny investissement aminazy, fa tsy aza ampidirina ho ale hafa intsony zany satria misy frais be dia be iny, dia lasa sahiranao. $105 minimum ahafahanao manomboka ny Sincere System. Dia araka ny hitantsika eto zany zao a, dia efa nahazo hatrany amin'ny $40 mahery aho a, tao anatin'ny investissement-ko a $221 hitantsika ety. Dia voatody 105 io zany a, dia afaka réinvestissevako a,
Ny tanjoko zany dia mampiakatra an'ilay compte mba ho haingaikaingana kokoa ilay izy, dia fa ny tombony be aty stable ilay système, ary ianao tsy mitaitaina zany mihitsy, tsisy fitaitainana mahazo anao zany. Efa 3 taona mahery ny sity afaka rahanao hoe mireto graphiny trade ataony reto ilay résultat sanandro afaka ataonao par jour io na atao par weekend dia mihineo ilay graphe manaraka an'izay, ataontsika iny par week iny zany, isan-kerinandro zany. Dia misy taona izy ambony be, misy taona tafakatra hatrany amin'ny 6%, misy taona tafakatra 3%, 2%, 5%, ohatrohatran'izany fa varié zany ilay izy zay maha fiainana tena hoe réel, fiainana réel zany izy miovaova be zany arakaraka an'ilay trade ataony zareo manam-pahaizana momba an'izay miara-miasa amin'ny sincère système. Dia raha mijery tsika tamin'ny carrière dia efa mahatratra any amin'ny 20 ny olona manara-dia zany zao fa mbola tsisy activé na indray fa mino aho tsy ho ela zareo dia ho activé. Ary raha nanaraka an'ilay toromarika tsara ianao nandritra n'iny page fanaovana ny inscription iny dia jereo amin'ity onglet fahatelo ety mitondra anao iny amin'ny page anankiray ohatr'izao, dia adaola ny information rehetrarehetra manodidididina ny 15% eo ny ROI na ny retour ny investissement azonao isam-bolana zany en général io. Fa rehefa mijery ianao le ery amin'ny sary ery amin'ny farany ambany amin'ity blog ity misy rapport ao dia nanomboka tamin'ny février 2018 ka hatramin'ny février farany teo hitantsika daholo ny résultat. Ity izy 2018 32%, mars 17%, avril 14%, hitantsika amin'ireny fa miovaova be ilay izy isam-bolana zany, fa moyenne zany in'ilay 15% iny. Dia raha manaraka tsara an'ity blog ity ianao dia misy vidéo ato anankiefatra mampiseho anao ireo hoe ahoana ny fanamboarana compte, ahoana ny fampidirana vola ao anatiny, ahoana ny fanaovana ny investissement, ary ny fanaovana toro amin'ny back office na ny back office orientation zany ao anatin'ny vidéo anankiefatra toromarika iny. Dia ity fanaovana réinvestissement manuel, ary ity indray ny milazalaza ny tompon'ny système izy telo lahy ireo ary hitanao moa zay ao amin'ny profil Facebook koa reto izy telo lahy reto Tsedry dia olona anankiray avy ao Dubai ary Vadima no représentant marketing an'ilay système amin'ny ankapobeny, millionnaire, milliardaire mihitsy moa zany ny azo itenenana azy ary mbola eo amin'ny 13 taona eo izy. Dia i Roman ity indray izy roa lahy reto zany samy russe, ny iray avy any Ukraine, Vadima avy amin'ny Ukraine, Roman avy ao Russie mihitsy zany. Dia ireo telo lahy ireo no tompon'ny sincère système ary tsy miafina zareo vao nanao an'ilay jereo vidéo tany Dubai tamin'ny novambra farany teo ty ao hitantsika ao izy zareo mihaona amin'ireo membre tonga tany Dubai tamin'ny seho voalohany natao tany Dubai ity. Dia hitantsika tsy misy zavatra miafina zany momba ny sincère. Ary raha ohatra ka tena liana ianao dia midira amin'ny canal YouTube officiel, ary ihany koa reto fichier mety ilainao fichier manazava amintsika momba ny SOALE, ahoana ny fomba fanomboana anazy, dia ahoana ny présentation en français sy en anglais hitantsika ety. Ary misy ihany koa ny calculateur azonao anaovana simulation mahakasika anazy eo. Dia fomba fividianana crypto monnaie amin'ny alalan'ny Coinbase, ity vidéo iray ity fomba fampiasana amin'ny carte bancaire zany. Dia afaka arahanao eo ampidirina aloha ilay carte, liena ao anatin'ilay Coinbase aloha zay vao manao achat ianao.
Dia ao anatin'izay reto information mahakasikasika ny site amin'ny général afaka vakivakinao, jereo ireo roa ireo ireo ny roa mitondra anao sy ny document officiel ny sincere système. Dia ho antsika eto Madagasikara, raha hividy crypto ianao dia misy olona azo antoka vitsivitsy ato anatin'ity roa anankiray ity, cliqueo io dia jereva ao misy contact an'ireo olona ireo isan-karazany ao dia arahanao tsara. Ary ity no mandrafitra ny pourcentage de gain sy ny commission amin'ny alalan'ny affiliation ao anatin'ilay système zany. Fa na manana soa anao zany na hampiditra olona na tsy hampiditra olona dia mety daholo ary minaovana an'izay sincere système zay. Dia misy ihany koa ny bonus avy any amin'ny système arakaraka an'ilay level misy anao zany sy ilay ataontsika hoe capital n'ireo ekipa miara-miasa aminao. Dia raha ohatra hoe to de 25 000 zao dia mahazo $1000 avy any amin'ny système maimaimpony ianao. Raha ohatra to de 50 000, zany hoe miampy 25 000 manaraka zany le capitaln'ny ekipa miara-miasa aminao dia mahazo $2000 ianao, ohatr'izay hatrany hatrany Ary ny gain dia retirable aorianan'ny fomba nanaovanao an'ilay vérification ny compte amin'ny alalan'ny identification anao sy ny fanamarinana ny adresy misy anao zany. Dia afaka tsoahana hatrany amin'ny capitalanao ary raha ohatra ka ilaina zany zay. Dia ny ataoko izao fotsiny dia fomba famadihana an'ilay S token ho lasa USD zany ao anatin'ilay système. Miditra amin'ny onglet finance ianao dia cliquena ilay hoe exchange, dia SNT avadika eo dollar zany, dia cliquena indray mandeha ilay eto ampovoany dia ampidiriko ato manana iaho 75 token, izay valeurany eo amin'ny $10 latsaka kely eo. Dia hitantsika iny izy iny, dia cliquena fotsiny manao paiement zany tsy afaka mamadika an'ilay izy zany zany zao satria manao paiement zany zao ny sincere dia miasa be ny serveur dia miandry fotoana kely zany zao vao afaka manao an'izay, fa ataoko miadana zany zay rehefa avy eo fa ohatr'izay zany fanaovana anazy ampidirinao ilay SNT dia meny eto ilay valeurany en dollar, dia cliquena amin'izay ilay exchange eto ambany fa io moa zany mbola mihodinkodina io ny dikan'iny manao paiement izy. Manao paiement izy, raha manao paiement izy dia ny opération rehetrarehetra somary miato kely ianao miandry an'ilay serveur ho libre zany. Dia ohatrohatr'izay zany ny amin'ny ankapobeny mahakasika an'ilay sincere. Raha mahaliana anao izy dia manao inscription amin'ny canal YouTube ihany koa. Ity zay canal zay afaka anarahanao ireo vidéo, cliquena tandrify amin'ny onglet vidéo manao inscription amin'ny canalako ihany koa na miabonné amin'ny canalako dia mahazo notification ianao isaky manao vidéo vaovao ohatran'izao ataoko zao. Ary azonao idirana moa izay contact maro samihafa zay avy amin'ny contact ety fandraisa amiko amin'ny Facebook ary misy ihany koa ny Facebook group natokana ho antsika membre eto Madagasikara. Ty ilay izy cliquenao ty dia mitondra anao makany amin'izay groupe zay. Dia eto ianao raha mbola hanao inscription avy hatrany amin'ny sincere ihany koa. Dia ohatrohatr'izay ny fomba fanaovana ny sincere amin'ny ankapobeny, tsisy asa ataonao fa ampiditra vola ianao dia ny volanao no miasa ho anao ary tsy mitaitaina ianao fa mahazo gain foana amin'ny ankapobeny. Dia mandra-piainao ny vidéo manaraka indray veloma tompoko, aza tiany manao inscription amin'ny roa miaraka amin'ity vidéo ity.